Naiza ho any rehetra fantatrao ve io no teny filamatra no entina nankalaza ny andro manerantany ho an'ny vokovoko mena na ny Croix Rouge izay nankalazaina androany fa valo ny volana May taona 1724. Nisy ny etsika maro samihafa izay nientina nankalaza izany teny amin'ny Croix Rouge. Anisan'izany ny ady amin'ny omamiada ny tramonjaza sy ny nono. Maimaimpona ny fitoliana natao tamin'ny tindray mitoraka ity ho an'ny androany fa valo ny volana May hatramin'ny rapitso faroa ny volana May. Androany moa ny andro razam-pirena ho an'ny Croix Rouge malagasy sy diso anjara amin'izany ny eto amin'ny région be ny district Mahajanga voalohany. Koa ny lohateny moa dia hoe naizanaiza fantatrao ve dika amin'izay naizanaiza ny tanànantsika nya dia misy Croix Rouge foana araka n'ilay fateny teo ny Croix Rouge dia tsy miaina fotsiny hoe amin'ny vonjovoina na hoe koa hoe ny fanomezan-drano na ny fa maro ireo zavatra andreketany efa miditra hatramin'ny tanora tsika izao eny ivon'ny tanora rehetrarehetra eny amin'ny resaka doro-tanety amin'ny resaka fahasalamana indrindra dia eo foana ny Croix Rouge. Ny tena mampiavaka ny ezaka androany moa dia io fiarahana miasa amin'ny fondation Baragio izay fantatsika fa eo amin'ny fahasalamana dia tsisa fa tsy ny fiarovana ny zavatra lehibe indrindra dia ny fiarovana ny fahafantarana ao an'izany foziny. Cancer ny col izany ary ny nono izany. Izay zany ny tena mampiavaka ny Croix Rouge tamin'ity. Mbola tsy ampy ny isan'ireo mivondrona ao amin'ny vokovoko mena na ny Croix Rouge raha ny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Zato mahery fotsiny ny isan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny fankalazana tsotsotra no natao amin'ny fankalazana ny andro manerantany ho an'ny vokovoko mena na ny Croix Rouge ho antsika teto Mahajanga. Nisy nandritran'io ny fanampiana ireo mahantra ary ihany koa ny fanomezana ho an'ireo katita kely.